ligne tam'izany zany malaza mbola tsisy Facebook tena mbola tsara saina ny malagasy mahagaga am'izao hoe sariko miaraka amin'ny influenceur mamparary fo ny malagasy olona tsy mifankafantatra amina olona tsy mahay ana fa de marary fo fotsiny tout simplement mahita sariko manoroka ny dilaina mahita sariko manoroka ny riza mahita sariko manoroka ny kota mentalité nareo velo vao manova Madagasikara tsika fa raha vao mentalité nareo no pourri ohatran'izany de ararotony mpanao politika lavinareo satria mentalité nareo raha moa ohatran'izany les problèmes les gars sady be felonana no tia manao jugement à l'apparence no tia mitsikerakera olona amin'ny zavatra tsisy dikany mitonitolona atsika manomboka rapitso vita ny fety de miverina mitoy eto ho an'izay olona miaraka amiko foana moa mazava ho azy faly fa nody vetiny raha natsakaina taty amin'ny RNS miezaka ihany ako ny afina tanatina lunette miezaka ihany ako tsy remarquable fa be de be ny olona nahitana eny an-dalana mijerijery moa ho an'izay olona tsy sa manatona fa ho an'izay olona manatona de miantso tahina kasary sisisisisa manohana anao zay atao foana tiana zavatra ataonao zay eo kaikinao eo foana de misaotra betsaka anareo fa faly koza ako ny rencontre anareo taty de ny rencontre anareo physique ny rencontre anareo face à face nahita anako nareo face à face misaotra betsaka amin'ny compliment isan-karazany hoe faly zay nahita anao réel de faly koa zany nahita nareo nanoroka be de be nareo nanoroka be de be nareo nanao câlin mpanaraka anazy de tena faly de misaotra amin'ny fanohanana hatrany satria miezaka foana zany tsika hiala amin'ny fanabadona indrindra fa miala anatiny fanabotrina fampahantrana ny Madagasikara tsy maintsy miezaka tsika manao zay zavatra zay fa tsy avelatsika mihitsy hoe nivily any amin'ny lalakafan'ny tolona ho tombotsoa ny olona manokana 5 sy anakefatra anatin'ilay fitondrana ahoana moa izy le pasteur zay hoe fitondram-boalavo izy samikepoka ny azony tena marina be zany fitondram-boalavo zany samikepoka ny azony azavaiko aminareo eto le hoe mpangalatra fahefa Mikael satria tsy zoa Mikael no manao samboady le ataon'ny filoham-pirenena reny sy le ohatry ny mpinjakely reny neny tena filoham-pirenena le mpinjakely eto miaraka amin'le ohatry ny kole volamena iny tsy anjara anao Mikael manao andre zavatra reny zay mahatonga ny olona manompo anao hoe mangalatra fahefana ianao zany tena miseho mihitsy anao hoe président tsy président ianao fa teteza mita mitondra an'io any amin'ny fifidianana madio sy mangarahara fa ny olona gasy tena hoe bato de mbola abadonareo satria azonareo an'izay abadona zay le izy de zany no miteny marina ohatran'izao de tsy zakan'le olona karamainareo alay foana aloha volany de avia aloha ara-tsy eto efa satria efa be de be mitonga saina ny aty andafy aty zao tena be de be mihitsy ny olona tonga saina amiko tena hoe manatona tena hoe misaotra amin'ny zavatra rehetrarehetra tena efa miafina hoe tsy mba ho remarqué zany eny amin'ny-dalana fa tena mbola hitany zareo hoe ohatran'izao misaotra amin'ny fanohanana foana misaotra hatrany an-trany misaotra koa andreo compte faiko irany fanirsoa manaratsy anato misaotra anareo fa ny fisinareo ato zava-dehibe ho anahy mampitombo ny visibilité manerana n'izao tontolo zao lazaiko anareo TV5 Monde mila anahako za mbola tsy nanana décision amaly an-jareo TV5 Monde mila anahy iresaka amin'zareo fa za mbola tsy manana décision mbola mandinika za hoe rovina zahako ny afaka atao interview any amin'jareo lazaiko anareo za fa aty aminay maso zao tontolo zao satria misy zavatra marina be de be mila avoaka misy zavatra marina be de be mila tany saina tsy adalo zao tontolo zao hoe mahavita tramina télé ohatrany reny mila anahako
Ary zara ohatra ka atao interview atoka avoaka marina ainsi que le petite précision hein Kofali Daya était trafiquant fa tsy hoe ina le filazafana iosoanazy teo accusé à tort non c'était pas accusé à tort Kofali Daya était un trafiquant d'or en 2018 jusqu'à 2022 Yantra Cividel la razana Pierre namoka dossier zany efa tanaty clé USB donc je vous dis la vérité de 5 mondes Kofali Daya était accusé trafiquant d'or fa ifanirosena vous nazo miliara tam karana patron Kofali Daya de izy no niarany Kofali Daya satria efa tena ampelatana no milliard donc elle nous a trahi Fanny Roussou nous a trahi c'est ça la vérité si vous voulez entendre c'est ça la vérité donc je vais essayer de vous rejoindre je vais essayer d'être oui ou accepter une invitation un jour de tenir une Wet comme ça, ou t'as pas quel type à nous les sanjko ato amin'ny volant fareraka izy de say manomboka ny tolona ra minitra sisa manomboka ny tolona de hitantsika eo ny tolona hoe traiza mifefaka ny tolona efa manomboka ny chaîne Z manome 72 heures ultimatum any inintizy ina le suraty kely eo le ultimatum nataonareo iny 72 heures ho an'ny antemera mila miala eo anao sy teny tsy misy dikany anao tsy misy ninina anao sy teny andeha anefatrosany russe fotsiny anao mahatonga anao manao an'io ny vola be any russe nalainao nataonao propagande 3 milliards ny karamany wawa na karamanao ny wawa niendry mikiry tsy mbola tsy nalohanao PDB ny karaman'olona tsy nalohanao ianao fetsy be ianao fandehana botra anay ianao botra anay malagasy ianao sy teny ianao ny teny ianao zay fa raha voaka tia anao reo zandriko reo famille reo de fampitatotsika sy ianao toriko aty andafy aty ianao raha vo menomena se anay ianao tsisy idirany fianakaviako ny zavatra ataoko ato sy teny Randriana Solo iza Randriana Solo ny aiko anarany iny ça fa tsy mirevy anao depuis longtemps satria fantatro ny zavatra ataonao de miteny azay Fanny Roussou azaka ty ana fianakaviako tsisy idirandreo ny zavatra ataoko de toute façon zay tsy mifankahazo zay fa tsy mifankahazo tsisy tsy nafantatra zany ato amin'ny Facebook raha ny histoire koa raha ny parcours de vie tsisy idirandreo fa za atao raha ohatra ka misy zakanareo amina za koa tsy ho zakanareo novinanoviana matona mampriska compte fake efa ho 10 000 compte fake manompanopy anasy manao anaty za mazaka assumeko zay zavatra ataoko ato fahajanony fanaovana intimidation fianakaviako mahena zany ianao PRRM tsisy idirandreo avako reo mihitsy ny zavatra ataoko aty andafy aty eniko daholo ny zavatra ataonareo navilinareo ny tolona mahatonga andreo tezitra tafiditra ny asa tao amin'ny Sénat zandriko noho ny menace nataony le citeny io de ny démissionne izy ny zandriko olona carré be tsy mila fangalarana tsy mila ninina zasy ny zandriko tsy miresaka fantatra mpanaraka anahitra amizay tamin'ny bonheur loyauté zany zavatra zany ny parcours de vie ako ny antony andehanako taty andafy za tsy mifanaraka tamin'ny fianakaviako satria hoe saram-panambadiana de nisolena tanteraka hoe tokony tsy misaraka tsy mety aminay le misaram-panambadiana de zany efa tsy maintsy misaraka satria efa tsy zakako tsony izy inona ny diran'le fianakaviako amin'izany amin'izay amin'izay zavatra ataoko azakidikitiana ny fianakaviako ohatra ny ndriry Fanny Roussou tamindry taty andafy taty ny teny ndry hoe azakitiana ny fianakaviandry ataovy mikitikitika andreo fa de fampitady de famiteny zay fampitady
tsisy idirandreo zavatra ataoko aty tsisy idirandreo fa ianao sy teny mila miala eo ianao na tianao na tsy tianao ianao no rangory fototry ny hafa amin'ny zavatra rehetrarehetra nandalo hatramin'ireny ambomalaza reny ianao rangory fototry ny hafa complicité anareo menakavy zavatra rehetrarehetra mandalo tao Madagasikara mba hanalanareo Rajoelina satria profitenareo hoe efa tsy tian'olona Rajoelina andao profitena atao idestabilisenareo plus en plus ny fitondran'ny Rajoelina efa tao ambady kravaty manga ianareo efa nisy olona financer anareo tany Zimbabwe izay sa ina firenena hafa na zany rehetrarehetra zany vahoaka malagasy ho tantaraintsika amin'ny Tsipriany daholo izy financer andreny fanonganam-panjakana reny efa voafitaka hatrany voalohany zahay efa voafitaka hatrany voalohany zay diaspora aty zay tsy manaiky an'izao zavatra zao nanaovany kala faniry soerina ivio anazy tena traître faniry soerina ka zay fa n'olo anty namako ty fa reraka izy mitondra voalôny fa manaraka andray bonsoir nareo